amin'izao andro faran'izao. Mankasitraka tompoko. Zay mantsy saika anontaniako ny Dato Roland teo hoe mbola misotro ve zany Dato Roland amin'izao fotoana izao dia efa mivaliny tao anatin'ilay Galatiana teo hoe afaka izy tiaka mampiosika ao an'Andriamanitra. Alleluia, ndao ary. Tsy navita an'izany izy taloha, tsy navita mibata inona moa izy teo fitondrana fantsika sy marteau fanamantsika hazo izy teo ny asa nampiasa tanana amin'ny marteau sy ny fantsika. Taty Mamsoa. Taty Mamsoa indray efa somary ela ihany izy nijoro vavolombelona tamin'ity fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ity. Zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra ary tsara avokoa izay ataon'Andriamanitra raha raisina amin'ny fisaorana. Taty Mamsoa mananjanaka vavy izy io. Telo mianadahy moa zany zanaky roa vavy, mirahavavy. Dia tamin'ny fotoana nandehanana nanao fitoriana filazantsara tany Antsirabe tamin'ny herintaona. Dia tamin'ny fotoana io ihany koa no nidiran'ilay zanany vavy anankiray ny asa izay nisy olona niantso azy hoe hiasa hitantana boîte de nuit fa tsy boîte de jour, boîte de nuit dia nandeha an'izay izy dia tsy nahatombony ary niasy nalahelo fa hoe hiasa amin'izany ve ianao fa noho ny nanekeny ny tenin'ny vadiny sy ilay zanany anankiray dia niekeny ihany. Tsy namaly izy tao amin'ny tokantrano, tsy namela olana be ho an'ny tokantrano fa mitondra ny enta-mavesatra teo amin'i Jesosy izy. Dia nivavaka izy hoe zay ve zany no tena ampisiny'ity zanako ity nefa n'io zanany io nianatra nanao an'ity fikarakarana ho ity. Dia nefa efa nanomboka niasa tao amin'izay ilay zanany io fa no nisy an'le fiantsoana hoe andao fa ianao no hitantana an'ity boîte de nuit ity sy ny zavatra misy rehetra koa moa zany netinety niaraka tamin'izay le karama zany dia niasa tao le zaza. Fa no nivavaka nasandratra sy nanantona an' Jesosy nitoreo sy nitomany dia fotoana anankiray ny namalian' Jesosy vavaka azy. Izay hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Nisy fiorontanana tao anatin'io orinasa io dia rava ho azy le asa samy lasa daholo ny mpiasa rehetra dia afaka somatsara tsy niasa tao anatin'io lay zanany. Valim-bavaka zany tsy olona no nanao an'izany fa Andriamanitra no nandahatra ny zavatra rehetra dia voninahitra ho azy rery ihany. Alleluia. Voalohany, faharoa, rehefa niakatra teto Antananarivo indray izy mianakavy kely izay mipetraka tany Matasoa taloha dia mitady toerana nipetrahana ary efa tao anatin'ny izy mianakavy kely ihany koa moa ny hoe hanao trano zany dia nandritry ny fanamboarana ny trano sy ny hoe ikarakarana ny zavatra rehetra dia mipetraka tamina trano-pianakaviana. Nety tsy araky ny eritreretana nipetrahana tao amin'ilay trano fa nitatra dia ny hafarany hoe nilain'ilay tompontrano ilay trano dia hoe alao nareo miala. Tao anatin'izay nefany tsy dia tena hoe naneo raha-tsy toetra na hoe famalivalina na hoe ny asarobidy ny toetra araka an'Andriamanitra izay ampianarana antsika izay tokony iainantsika ato amin'ity iraka ity sy ho an'Andriamanitra moa indrindrindra raha ny tena marina. Dia nahita fitiry zareo rehefa nesorin'ilay fianakaviana anankiray piraitapo anankiray tao amin'ilay trano dia nisy piraitapo nahita fitiry tamin'ilay piraitapo indray hoe ao raha fa misy trano ao efa mivita, misy fanaka, misy zavatra rehetra afaka ampiasainareo ary tsy mandofa trano. Fandaharan'Andriamanitra zany, voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Fahatelo, raha ohatra ka nanano sarotra ny fiarahamonina niaraka tamin'ilay piraitapo anankiray izay zandriny ihany, ilay nampanofa ny trano tamin'ny zareo, somary zandry
tsy azo ifampirarahana loatra, somary mitokamonina, somary tsy dia manana an'izay fijery mizara sy tia olona zay, fijerin'ny olona molo zay, dia noho ny fijoroany sy izy mianakavy kely tao hoe nanaika, nandeha tamin'ny fahalemem-panahy, nandeha tamin'ny fitiavana tsy nitazona lolom-po, dia lasa niofo nepita tamin'ilay zandry io izay toetra izay, ka tonga mifampizara ny ataoko hoe ny masaka sy ny manta lay zandry amin'izao fotoana izao, tsy mitratrevatreva, tsy tezitezitra fa nampanjaka ny fitiavana mialohan'ny zavatra rehetra. Andriamanitra no nanao an'izany. Alleluia. Izay voninahitr'Andriamanitra. Taty mamsoa. Teny fohy kely fotsiny raha misy afatra. Teny fohy kely fotsiny. Ny zavatra zaraiko dia ny zavatra azo. Ny sekoly izay arahantsika dia tena sekoly mamokatra, sekoly mampandroso, sekoly mampandresy, dia makasitraka indrindra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay ao anatin'izany asa fanompony izany, fa tena hoe miasa manokana eo amin'ny fiainako. Tsotra fohy mazava, mora ampiarina ny sekoly ampiasaina atao amin'iraka. Ary ankoatr'izany ihany koa ny fotoana izay nizarako tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Rodolphe, ny problème iny dia tsotra fotsiny lazako hoe misy korotana, nefa inofa korotana hitondra amin'ny tsy hitondra loza fa hitondra fedalina, dia nanontany pasteur fotsiny moa tamin'izay hoe iza ny anarany, fahefana ho any anarany, dia izay dia tonga dia ampe rehefa avy nidresaka tamin'papahan'izay, dia rehefa avy eo moa dia ireny ny fizotra ny zavatra rehetra. Dia ny tiako tenena amintsika ray aman-dreny ihany koa izany, ny zanakitsika manana ny indrindra izy rehefa hoe mivelatra eo amin'ny resaka ara-tsaina intellectuellement zany, dia ohatran'ny indraindray izy manana lalana hafa heverany amin'ny fiainany, dia tsika ray aman-dreny zany mila mamerina ny zanakitsika foana hoe amin'ny lalan'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny zavatra lehibe indrindra koa zany dia Andriamanitra tena mandamina ny fiainantsika fomba tsy takatry ny saina. Tadiditsika angamba ny fijoroana vavolombela le hitahitako hoe le andeha hamonjy fotoana, hamonjy fiombonana sabotsy. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra tena manokatra lalana fomba tsy takatry ny saina, mampivelatra amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Amin'ny fampianarana ankizy izay ataoko any ambanivohitra ny Mantasoa any, dia misy ihany koa ary asa fanomponana ataoko tany Majunga, dia vao tsy ela ilay mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe mbola ilaina ozy ilay asa fanomponana fa ataovy à distance. Dia amin'izao fotoana izao dia efa afaka mivelatra ihany koa amin'ny asa fanompona atao amin'ny iraka azo vekay voninahitra an'Andriamanitra iry ihany. Alleluia. Taty iainko mandroso tompoko. Misy maromaro izy ato ho hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ny antony moa dia mety hoe zava-tompoko, mety hoe mandalo sedra na atrika amin'ny fiainana izay mety renesitsika amin'ny alalan'ny vavan'ireto mpanompon'Andriamanitra reto tsika, ananatsika ihany koa toky sy antoka ary fanantenana fa afaky niva ny kanao amin'ny anaran'i Jesosy. Taty ihany eo nisy fotoana niaraka izy mianakavy kely niaraka nandeha nakarivotra, dia rehefa hiverina ho dia tao Antananarivo dia efa nihevitra hoe andaontsika hiainga aloha mba tonga aloha aty Antananarivo. Napetraka tamin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Rehefa tena niainga ary ny fotoana sy ny nandeha ny fiara dia panina tamin'ny hoany, teny andalana teny ilay fiara. Ny alina moa io panina tamin'ny alina, ilay fiara tamin'ny alina, tamin'ny folo alina. Dia zavatra tsy nisaintsainy sy nataon'Andriamanitra, nisy fiara tonga teo amin'ny zareo, fiaran'le mpitatotra ihany moa zany, dia plasy anankiroa ho an'izy mianaka mihitsy sady hiakatra ho aty Antananarivo. Noho izay dia tsy tara, tsy
Niotra be ny fotoana fa tonga ara-potoana arak'izay nieritreretana ihany a tonga teto Antananarivo. Zay moa izy taty haingo voninahitra ho an'Andriamanitra. Tsy olona ny nandahatra fa Andriamanitra nefa mandamina ny zavatra rehetra. Rehefa mitsahatra tsika miatrika dia afaky ny eo tanteraka avokoa. Ny anankiray a faharondray nananjanaka tao anatin'ireny korotana nisy ireny dia nianatra tao amin'ny Aparibe tao Saint-Michel izy. Niantsony tao am-pianarana hoe aleo aty zanakao fa tsy salama. Le zanan'io a rehefa misakafo atoandro dia misakafo a tsy lavitra ny sekoly, efa misy toerana fisakafoanana. Ary tamin'io fotoana io nefany a tena hoe le fotoana nafana nisian'ilay setroka mandatsa-dranomaso ireny. Dia tamin'io fotoana io koa nefany a no netsony tao am-pianarana n'ilay zaza rehefa hoe narary le zaza nafindra toerana tany amin'ny infirmerie angambany na hoe toerana anankiray nitsabona anazy. Dia izany hoe ilay zaza tokony hisakafo amin'ilay toerana fa noho n'ilay tranganisy dia tsy napetraka tao amin'ilay toerana fa voaaro tsara tany amina toerana anankiray izay nitondron'Andriamanitra. Rehefa tonga taty haingo akan'ilay zaza rehefa avy eo nefany dia tsy naninona le zaza fa salama soma tsara. Raha ohatra zany ka verenana kely dia hoe raha tsy natao narary zany le zaza mety hoe ny insista teo amin'ilay toerana hisakafoanana dia tratra n'ilay lacrymogène dia mety mbola hafa noho izay ny natrehany fa izay ny fandaharan'Andriamanitra. Tiaka mafipetsika ao an'Andriamanitra. Fahatelo, misy ihany koa ny fiavaozana ny amin'ny zavatra rehetra. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy izy ihany ny olom-baovao fa no havaozin'Andriamanitra avokoa ny fandraharana rehetra. Ahoana moa zany? Ny soloana ny mpiara-miasa, ny soloan'Andriamanitra ihany koa ny mpiombona asa na ny fournisseur na ny client moa zany, na ny client zany a mba andeha amin'ny lala mahitsy sy amin'ny fahamarinana. Raha ohatra ka talohan'izay a dia mety nisy ihany ny azonareo angambany, azonareo tianao tenenina fa rehefa tao amin'Andriamanitra sy rehefa vonona ny joro no havaozin'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Lasa hoe afaka miasa amin'ny fijoroana, amin'ny fahamarinana ny olona rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra. Tiaka mafipetsika ao an'Andriamanitra. Izao taty izao ny tamin'ny fotoan'androny koa dia tsy aidohika mihitsy moa zany fiteny an'izany. Sady masika no mahitsitsy fiteny no tsy mandefitra mihitsiny ao amin'ny fifampirarahana amin'ny mpiara-miasa sy amin'izay mety miresaka aminy. Fa arakaraky ny nandrosoana tamin'ny vavaka sy tamin'ny etahitam-piombonana amin'Andriamanitra dia tao amin'ilay tonga malemy fanahy, mahay mandefitra ary indrindra rehefa mitranga ny olana dia mitsahatra tanteraka raha ohatra ka tsy izay tamin'ny taloha. Fa mipanika sy tena hoe mitady solution tsy rosy hoe ahoana zany tena hoe mikorotana tanteraka. Fa rehefa teo Andriamanitra, rehefa teo Jesosy, rehefa miroso amin'izay etahetam-piombonana izay dia afaka miatrika ny olana ampitsaharana sy filaminana tanteraka ary ao anatin'ny fahalemem-panahy voninahitr'Andriamanitra. Tiaka mafipetsika ao an'Andriamanitra. Raha misy teny fohy dia zarao amin'ireto fianakaviantsika ireto taty haingo. Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany no ilayntsika. Aza manahy fa mba miova moa hoe izay ilay toriteny tao amin'ny tranom-pokon'olona dia mila fivoatoetra Jesosy ahafahany manova ny fiainantsika. Za taloha tena olona tena autoritaire be, za manko minanana orinasa dia mitantana orinasa dia tena raha navalina ny antson'ny ankizy anahy. Ary fantako mihitsy ny toetrako io fa tsy maintsy ataoko satria izay ny eritreretiko fa hampijoro an'ilay asa. Fa taty aoriana nandray fampianarana dia nitenenina hoe Jesosy malemy fanahy
dia za zany me hoe tsy mba ho za mihitsy no ale mifanahy fa za dia zao ohatra zao mihitsy ny mampety anefy satria ilay izy nitafiky foana le toetra dia nety foana kosa ilay asa fa rehefa taty ariana nivangiany Jesosy le foko mihitsy ny tsy mety tsony manoloana an'le fahasiahana be dia lasa nale mifanahy azy le izy tsy haiko hoe avaiza fa Jesosy ny fantako hoe nilaiko tena ntsoko nataoko ny toetra tao anatiko dia nanova zavatra be dia be tamin'ny fiainako dia eo amin'ny lafiny asa mandeha amin'ilay lalana nitafiany Jesosy akanjo ny famonjena dia nrakofany akanjo ny fahamarinana dikan'izany le hoe ao anatin'ilay asa ozy izy pasteur hoe zanak'ondrontsika eo ampovoan'ny ambodia dia tsy mila manao ny fomba ny ambodia dia mieritreritra hoe raha lasa dolo zany reto ambodia rehetrarehetra manodidina ana reto dia tsy misy vola tsony ny asa dia nomeny Jesosy tsy zany fa ianao mijoro tsara fotsiny dia nahazo fournisseur nahazo olona vaovao zay tsy takatry ny saina ary tsara lavitra mihoatra ny teo aloha tapabolana zay nahazoko an'izay fa tena nireussir ary neny Jesosy ny zavatra tedaviny amiko ny amonjena ny fanahin'ireo voninahitra ho an'i Jesosy rery any afarany Maria kely nanam-pahasahiana hijoro sy hitory ny an Jesosy tao ampiasana sy tamin'izay rehetra nalehany taty io pisy malagasy jiaby taontsika ty akamavy eo an'Andriamanitra neny iony nakasitraka sy name voninahitra an'Andriamanitra telefônina adiny tao anatina toeram-pivoahana izay noheverina fa ifamezivezen'ny olona be dia be ary ny zavatra tena tsy nampozina isaky ny riana zany misy toeram-pivoahana izy any amin'ny riana faefatra dia tanora anankiray mpiara-miasa izay tsy tokony hivoaka ao amin'ilay toeram-pivoahana teo no nahita an'ilay telefônina dia nitondra anazy tany amin'ny eny iony dia niteny anazy hoe ty ny telefônina anao ary na tonga fandresen-dahatra na dia tsy fandresen-dahatra tao amin'ilay tovolahy io hoe tena mivavaka marina ianao fa voaro ny telefônina anao ary adiny ray nanadinoana an'le telefônina tao amin'ny trano fivoahana sy ny nahitana azy fa eny soma tsara ilay telefônina mirakitra zavatra be dia be momba ny fiainana sy ny fahafahana rehetra naverin'i Jesosy rehefa mahatoky sy rehefa miankina amin'Andriamanitra. Faharoa efa tsy niasa efa nijanona tsy niasa moa neny iony fa nahita avy ty tao ampiasana hoe ianao indray dia mbola afaka miverina foana ary tongava miasa fa tsy maninona zany natapitra aza amin'ny fehim-potoana tokony hiasana dia nahita avy ty tao ampiasana natsony lehibe hiverina hiasa raha misy teny foy fampahirezana foy zany neny iony foy dia lazao voninahitra ho an'i Jesosy moa zany no hijoroako eto dia mitarika antsika rehetra hoe Jesosy zany rehefa tena hoe ametrahanao ny fiainanao dia tena miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina hoe olona any amin'ny troisième étage efa ataoko efa 1 heure de temps no adiniko tao ty zavatra ty dia tsy nisy olona mihitsy zany afaka nivoaka tao nefa toilette zany tena be dia be zay anao ataontsika hoe ny any ambony fotsiny 70 personnes zay zany raha tena complet fa dia tena tsisy nandeha tao 1 heure de temps zany ny voninahitra Jesosy zany dia ohatrany tena nafaly anahy hoe tsy hoe zako le hoe nitenena le hoe tena mivavaka marina ianao fa hoe hijory ny olona tena andeha mba hivava fa kay rehefa mivavaka amin'i Jesosy dia zavatra tsy takatry ny sainao zany hoe ny asany eo amin'ny fiainanao hoe adiny ray ty zavatra ty taoko za sambo hoe tsy Jesosy ny sarobidy amin'ny fiainana fa anatin'ity na vola na répertoire na inona fa tsara Jesosy reheto zay ihany azoko ny aza misaraka aminy dia apetrao amin'ny fiainana manontolo fa tsara izy. Alleluia. Sola betsaka tompoko. Ranaba Florentine zafady mandroso ianao Ny azy indray aretina
efa elaela kely tao amin'ny tenany tao a nisy fivotosana tao amin'ny kipo dia nisy fanaitainana fa noho ny fiasan'Andriamanitra fanasitranana voninahitr'Andriamanitra irery dia tsisy fivotosana intsony eo amin'ny kipo tena tsisy intsony a efa tsisy toy izao fa efa maivana tena tsara hoe maivamaivana mihitsy mivatako hatramin'ny nainoko ny tenin'Andriamanitra sy ny fampahiranao eko izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery a tany amin'ny sekoly moa no mamonjy sekoly moa namonjy Florentine le ao Analakely namonjy tsy namonjy azy tompoko fa namonjy nieny radio izany a dia nanaraka le fampianarana tao dia nahenana izany dia ohatrany hoe misy ohatrany hoe heriny tena mampamaivana anahy mihitsy izany izy a tany misy anahy izany dia hoe any ambanivohitra misy anahy dia rehefa tany ambanivohitra dia namonjy mpanotra dia rehefa namonjy mpanotra izany dia tsy ohatrany hoe niotra foana izany dia ohatrany tsy hitako misy izay fiovana nandeha foana 3 andro any izany niotra tany ambanivohitra dia rehefa nandeha 3 andro dia ohatrany tsy hitako izay fiovana fa ohatrany hoe ohatrany rano mangatsiaka izany le izy dia teo izany dia namonjy dokotera dia rehefa namonjy dokotera dia izao no nataon'ny dokotera hoe tsy vita ety ozy izy fa miakatra ianao dia rehefa niakatra dia nanao alalizy dia rehefa nanao alalizy dia izao no tian'ny dokotera fanaovana alalizy to mididy ianao ozy izy fa tsy vita ty any ty fa mididy ianao dia onoa taty Florentine dia izao nanao tsy nodidina ianao hoe tsy nodidina fa niainy ny fandarana tao an-radio tompoko dia tao anatin'izay tao anatin'izay ny fanasitranana Alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra ndao ako Mandela misy anankiray nenty raha laha ty indray nanamarika azy teo amin'ny fiainany aiza izy teo io aretina naharitra fotoana maro 7 volana ozy izy teo zay moa le izy 7 volana azo faritana hoe inona moa le aretina absely izy tsy nay fa avy nididina mpandesita le izy dia mibotsina ty droite ty dia izao sitrana tanteraka fa nisitran'i Jesosy le izy voninahitra ao an'Andriamanitra fivampiainana tao anatin'ny fiainam-paharatsiana ihany koa izay verintsika faharatsy rehetra zay moa noteneniny teo hoe izay verina faharatsy rehetra dia no ahafahan'Andriamanitra tao anatin'izay izy ho voninahitr'Andriamanitra irery any tsy misy olona manova olona ary ny fahafahana teo amin'Andriamanitra irery any raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa isika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitr'Andriamanitra irery any alleluia fahatelo menatra raha hitory an'i Jesosy na hitory filazantsara fa manahoana zao ny fahasahina anara fa vetsika raha mandeha dia mandeha tsika na après midi tsika mandeha raha mbola malalaka tsika mitory Jesosy mandeha tsika alleluia voninahitra ao an'Andriamanitra irery any fiovampiainana taloha sy ny vaovao samy hafa misy rehefa niditra Jesosy teny kely fampahirizana na misy ambara ya tain'i Jesosy tsy aby tsika mandeha lamona inarako azafady ohatra misy teniko ty mety tsy haina fa azavako foana le satria zay moa zany avy any Majunga raha ty Madagasikara tsika ty moa zany raha ohatra ny ataontsika tany an'Israely dia Jerusalema ty tany arivontsika ty dia any Majunga zany Nazareta dia Bonamary zay ataontsika Betlehem dia avy any Bonamary any terako dia za moa zany araka ny pasteur teo enim-bolana nanomboka janvier jusqu'à tany amin'ny mois de septembre tany amin'ny tovo nisitran'i Jesosy tato anatin'le izy ny tena marina nandady nandritry ny zay nanomboka janvier zay jusqu'à tamin'ny fitoriana filazantsara nataon'ny Azvekel mission antsetra dia io tomobile io ny pasteur mangala sary io nitory filazantsara dia na enoko tamin'izany nafako namonjy toerana tamin'ny fitoriana filazantsara dia tamin'izany zany nanolo tena tadidiko tsara mihitsy papa pasteur Adolphe manao robe pastoral tsara be zay ary za mino fa tena mbo tadidiko foana izy manaka androany
fa zay le dingana nataoko zay a nikasiany Jesosy fotsiny aho hoe nanolo tena ho anazy fa tany amin'ny toby vao natsapa hoe afaka le satria nirahan'ny pasteur Frank tamin'izay mibata télé midra ao amin'ny toby dia jerevako amin'izay niala le satria efa motraka le izy dia izy teny dokotera Pandit tamin'izay any Majunga misy atao Androva zay dokotera William Colgate zay anarany na mandeha lahy didina maty tsy didinanao maty dia soran'Andriamanitra fa izy ny teny an'izay hoe aloha za tsy didina tenako tamin'le misy mon père zay manko niantoka ana tamin'izay dia mon père dia tsy niraisiny zareo raha tsy adala i petit séminariste ian'olo ohatrany hoe olona voany olona mpandeha tomobily zany tondra hoe tapaka axe Tokyo mivilana ohatr' zao dia mandeha manao ohatr' zao vibra be ohatr' zany dia sitrany Jesosy tany amin'ny toby le izy dia ty vavolombelona manaraka ty zany ho atsika efa hoe efa nanompo an'i Jesosy tamin'izay efa nistrany Jesosy dia mila miaino i mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika mpinoana eo fa za nandeha voziny avinavim-po tena fa ela na janiakatra eto ary mbola matahotra mavozo izy teny mazegna zay matahotra ejoroana zay fa tsy maintsy joroana amin'izay izy hoe za dia nandeha voziny avinavina mety misy olo miteny hoe miavinavina fa miavinavina tsy hoe misy vehivavy anankiray ohatrany hoe princesse du monde izy na hoe misy du monde dia hoe misy lehilahy koa dia tsy zay le izy fa ny avinavina ohatrany hoe papa miteny mandela io fahamoana vehivavy io tsy nenao dia manaraka an'iny any ianao dofotra any amin'izay anao mitomany foana boka miverina ny papa foana boka mitomany amin'izay na pasteur Frank na papara nahita an'izay tiako mitena zay ny atao hoe niavinavina satria misy zavatra efa nitenenina tamiko mbola nataoko foana so ihany tsy maty tanaty fahotana tany fa namindrany Jesosy dia afaka tamin'izay avinavina izay tsika dia tena farany dia zao hoe araka ny teny pasteur teo hoe menatra amin'ny filazantsara za koa matanatin'le izy nandeha voziny fanamarina tena mpijangajangany nasorony Jesosy tamin'izany dia momba zay le menatra fitory filazantsara zay mandeha mitory filazantsara zay taloha miaraka ny pasteur Frank dia misy kely fadada zay ohatra nindesina Israela rindra amin'ny sono kely reny dia misy soratra Jesosy teto dia menatra dia motsara ataoko ambadika ny sono kely iny ala izy dia satria tsy te hitany hoe sao dia mandeha lahy taloha io fa tsika fa tsy menatra amin'izany ntsika efa nafany Jesosy tamin'izany tsika natara fa vetsika andeha tory filazantsara vonina tena farany dia zao hoe ina anarana azy ty ohatrany hoe anasa manana opportunité tokony andeha hivavaka ty dia mivilivily anao za tsy andeha hivavaka zany nefa raha fa marary ianao ambavona amin'ny fahafatesana nitady an'i Jesosy foana anao zany toetra ny ainako zany ohatra na misy vola tokony hoe mba mafana ohatrany hoe misantra ty ohatra dia na tsy te mihan'izany fa aty ataoko any fotsiny nefa raha fa ambavona amin'ny fahafatesana amin'izay anao voatenao an'le izy amin'izay fitsarambelatsiana tsy an'i Jesosy zay fa nafany Jesosy tamin'izany za koa nandeha voziny balle sy rap taloha fa aloha manao worship aloha miankoka amin'i Jesosy tahiny Jesosy tsika mbola afaka mideran'Andriamanitra ao anaty rap zanaky ny famoronana misy ekipa anankiray ato iza koa moa zany taty hainko mandroso ny anomezana voninahitra an'Andriamanitra ho an'ny taty haingo firoborobon'ny asa raha ohatra ka misy olona maromaro no miara-pandrarah ao amin'ilay sehatra anankiray dia izy zany natahotra foana tamin'ny fotoana rehetra satria le ny sasany zany mampidina vidinentana dia tsy maintsy mampidina vidinentana koa izy zany tao anatin'le fandrarana satria hoe manjary tsy malafo be dia be ny zavatra atao fa nisy fotoana anankiray nefa nyzany hoe matière première efa melafo sy ny sisa fa nisy fotoana anankiray nampatsahivy ny fanahy masina dia tonga saina dia nivavaka dia mijoro sy nanapa-kevitra hoe ny vidinetako dia vidinetako ihany dia rehefa tena natao ny vidinetana dia kay tsy hoe tsy nisy mividy fa kay nisy nividy ary tena nisy nividy voninahitr'Andriamanitra irery ihany zany ary faharoa amin'ny ara-panahy rehefa napiritrano tamin'ny herinandro teo dia rehefa napiritrano na napirina fandriana ka hoe nanakopaka lamba sy namafaly le fandriana zany le dra iny dia nahita zavatra mazava be tao amban'le tanana zay mikopaka an'le dra le fandriana dia nahita an'izay fahazavan'izay izy napiorina ny finoany fa mino koa fa piorina ny finoanao sy netaeta mpiambonanao amin'Andriamanitra dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery raha misy teny kely fotsiny
teny kely fotsiny fefa somary lavalava ihany tsika ao anatin'ity vavolombelona ity. Voninahitra ho an' Jesosy rery any tao anatin'le asanay zany a le concurrentnay tena tsy napidinetana tsy napiakatra le vidinetana mihitsy vao maika nampidininy arany de tena nisy fotoana tena leo be an'le asa dia efa saika ao ajanoko le izy tsy hanao an'io tsony aho fa andeha ho amidiko ny tsena dia andeha hanao épiceria dia nefa tsy tao anatin'izay le izy tsy izay le vahaolana fa nisy fotoana teto amin'ny fotoam-bavaka tamin'ny tapa-bolana angamba izay tsy tadidiko dia nampatsahivin' Jesosy aho hoe tsy hoe io aso ihany no ohatrany hoe hitahiny anahako dia tao anatin'izay tena nanapa-kevitra hoe ho akariko ny prix na hampiakatra ny olona na tsy hampiakatra dia tao anatin'izay arakaraky ny nampiakarako an'ilay prix vao maika any betsaka ny clientnay dia tamin'ny talata nampirina fandriana dia nanakopaka an'ilay vovoka ohatran'izao dia nisy hazavana elaela mihitsy teo ambanin'ny tanako dia taitra be ana hitan'ilay izy tsy haiko hoe ahoana dia nisy fotoana koa izay sy le zanako vavikely samy misy ino moa kambotenda dia nisy fotoana tena namay be io zanako io efa tena tsetsina be tao amin'ny tendany tao dia nivavaka dia nametrahana tanana le izy dia efa hoe saika ho any amin'ny dokotera izay ny mpitsoniny fa efa namay be efa tsy nahatelokanina ntsony io zanako io nandritra ny 3 andro dia nanapa-kevitra hoe hivavaka dia nametrahana tanana le izy dia ny mpitso marainana iny izay nakany amin'ny dokotera hoe andao didina ny kambotendany dia tonga tao amin'ilay dokotera izay voninahitra ao an'Andriamanitra fa tsisy nininona ntsony tao amin'ny tendany tao tena afaka tanteraka le kambotenda. Voninahitra ho an' Jesosy. Voninahitra ho an' Jesosy rery ihany. Ranabavy Nasandatra. Tsy irery ianao fa Jesosy miaraka aminao. Ho an'ny ranabavy Nasandatra iray tao anatin'ny fotoana nandalovana nisy tsy fahasalamana, nisy aretina izy dia izy Jesosy no niatrika an'izay fotoana izay ary tao anatin'izay tsy fahasalamana izay dia nivavaka izy hoe Andriamanitro tena hoe eto any amin'izay dokotera mahalala sy afaky ny andray amin'ity aretiko ity dia inona tokoa fa rehefa nandalo dokotera anankiray dia nandeha tamina dokotera anankiray dia le dokotera io niteny hoe tsy ato ianao mandeha fa ary amin'ry dokotera ry ary rehefa nandeha tany amin'le dokotera ihany koa dia hoe tokony hanao contrôle rehefa tao anatin'le contrôle na hoe anaovana analyse dia mivavaka koa izy hoe mba ho ampiasain'Andriamanitra tompo atroy azy zay olona mila tahaka ny lavako anao ihany koa mba ho tonga fitaovana matoky ampelantananao dia tamin'izay fotoana izay nisy ramatoa teo akaiky ny tao anatin'ilay hevitra izay niandrasana anaovana contrôle dia nisy ramatoa ny nanatona sy ny resaka natonga tena hoe ny resaka sy ny fanakalo hevitra teo dia ny zavatra anankiray izay tena nanaitra azy dia hoe hividy kitapo io ramatoa io nefa ilay kitapo izay no hoe veryn'ilay ramatoa hovidiana efa kitapo vonona tany aminy fotoana talolohan'io izany hoe efa nisy kitapo anankiroa tao dia sady nampahery an'ilay ramatoa izay nila kitapo izy tamin'i Jesosy no afaka nanome an'ilay kitapo anankiray. Amin'ny fiainantsika misy zavatra ohatr' izany izay mety tsy ho takatritsika hoe fa naninona koa ary izany nanao an'iny ohatr'izay ohatra vidy kitapo anankiroa dia ohay fa atao inona ary ty kitapo ty nefa efa misy fandaharan'Andriamanitra fa mila misokatra ary mila magetahita an'izay fiasan'Andriamanitra sy ny fiombonana amin'Andriamanitra izay isika kitapon-jazakely dia tao anatin'izay izy aretina sy tsy fahasalamana lalovan'izay dia nanomboka reratsaina ihany koa izy nefa fa hery lehibe ho anazy mandrakariva no hoe nianteherana tamin'Andriamanitra
ary eto vao mety tonga saina hoe programan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa mba ahatanteraka tokoa ny fiombolana sy ny hoe fiankinana bebe koa amin'Andriamanitra satria nisy fotoana izy na tsy ary tena irery hoe tsisy fianakaviana tsisy ny mpananampy tao anatin'le zavatra ny sedrainy fa Jesosy teo foana ranabavy. Dia tao anatin'izay fahareratsainy izay dia mikiry sy nangeta hita mandrakariva izy ny tenin'Andriamanitra namonjy fotoam-bavaka dia androany izy tonga eto mahery ary hoe vavolombelona zany Andriamanitra velona sy mitazany tsy mamela azy irery. Izay izy ranabavy nasandatra dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Tiaka mampitsika ao an'Andriamanitra raha teny kely fotsiny manakambara ho afampahirezana. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany dia za tena karazan'olona tsy tia mijoro vavolombelona mihitsy na be dia be ary zavatra tokony hijoroako vavolombelona fa androany tena hoe tsy maintsy io sy Jesosy hoe tsy maintsy dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra dia ataovy lola arana foana Jesosy amin'ny fiainana. Aloha izy foana ny ataontsika voalohany fa ohatranazy atao anatin'ny aretina be dia be ny zavatra nampahafantariny anahy dia zay. Tain'i Jesosy ranabavy. Tiaka mampitsika eo an'Andriamanitra minao fa nampahery antsika ary fotoana anankiray ahafahantsika mandrakariva hoe mampitoetra sy mamelona ny fanantenantsika ao amin'Andriamanitra ary mahatonga antsika sy manosika antsika anam-piombolana sy angetaeta-piombolana bebe koa hatrany amin'Andriamanitra. Zao tsika izy papa ahiny papa iny dia andray ampatompon'Andriamanitra andraisantsika ny teny ho atsika indray amin'ity anio ity. Ndao tsika hiteraka mafy be ho an'Andriamanitra. Voninahitra an'Andriamanitra mitsangano eo amin'ny toerana misy ianao dia hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombony manokana omeny ahafahantsika tena hoe miompo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indray. Eo amin'ny toerana anankiray misy tenin'Andriamanitra dia misy fanafahana sy zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao dia miseho amin'ny alalan'ny teniny. Na fantsiny io, na famonjem-panahy io, na fananganana io, na fanasitranana io. Zava-dehibe dia zao hoe rehefa miteny Andriamanitra dia mifanaraka ny zavatra tenenina ny zavatra hitranga. Ny zavatra anankiray ilain'Andriamanitra rehefa mihaino tenin'Andriamanitra dia isika afaka hanokatra ny fotsika amin'ny etaeta esany zany teny zany ao anatintsika. Io teny io zany tsy hoe mandalo fotsiny fa io teny io misy fotoana ianao misambotra an'ilay izy ho anao dia misy fotoana ianao mandinika sy mitaratra ny fiainanao manoloana an'ilay teny. Raha fantsina lisika manaiky fantsina ianao dia miasa Andriamanitra manafaka anao amin'izay fatorana rehetra, manafaka anao amin'izay longo rehetra ny anjeranao ary mampahita ny voninahiny amin'ny alalan'ny teny izay zarainy amintsika Andriamanitra. Ao foafainy amin'ny lanitra ary ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tompo androany tonga eto amin'ity toerana ity hiaino sy handray ny teninao. Manambara ny sitraponao amiko Andriamanitra, mitenena amiko fa mihaino anao Ninona tontolo rehetra eo amin'ny fiainako mifanohatra amin'ny zavatra lazainao ny amiko. Androany ny tany sy ny lanitra hoe ianao ho levina fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aoka anjaka sy anapaka eo amin'ny fiainako ny teninao. Ampahitao ny voninahitra ao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambarana marina sady mahitsy avy aminao. Be dia be ny vavolombelona andrenesinay teo izay zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy reto. Fantatro Andriamanitra fa maefa ny zavatra rehetra ianao. Fa androany tsy hoe tonga hitaratra ny fiainako, ny fiainan'ny hafa izay nijoro na ndray izay tokony ho anjarany, fa androany hitaratra ny fiainako amin'ny teny fiainana afaka hanova ny momba ray manontolo. Mitenena Jehovah, miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafy an'Andriamanitra maniry ianao azo toerana. Alleluia. Alleluia. Tsika tsirairay avy indray androany tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Mino fa fotoana manokana androany
amangin'andriamanitra fiainan'olona anankiray zay. Zay olona zay no antony ty fivorian'ity androany. Izy zay olona zay, za zay olona zay. Amen. Andao ny maraina manokana dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanamasina ny zava-miafina ao ambadiky ny fandraisana. Ny fiombonana latabatra sy firaisana latabatra an' Jesosy dia misarika antsika izy atsiaro azy. Zao no ataovy atsiarovana. Inona ny zavatra tokony ho tsarovana ao anatin'ny fandraisana? Ny zava-miafina anankiray nampitondraina ny lohateny hoe fandraisana sy fiombonana mamarana vanim-potoana anankiray iampitana amin'ny vanim-potoana manaraka. Rehefa anova saison Andriamanitra dia mampatsiaro antsika izy ny fiombonana aminy. Rehefa tsara zany ny fiombonana ao amin'Andriamanitra dia misy zavatra anesoran'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana anankiray, dia amindran'Andriamanitra anao amin'ny toerana mbola tsy tanymasonao na ndrenesiny sofinao na niditra tao am-ponao na tratra amin'ny valim-bavaka ao. Tsy hoe ianao no nangataka fa Andriamanitra no mahita hoe mety ianao dia hoentiny any ianao rehefa tsara le communion. Zavatra tokony ho tsarovana zany dia tadio fa ny fahatsaran'ny communion na ny fiombonanao amin'Andriamanitra, ataoko hoe communion le izy amin'izay tsy lavabe, dia ny ahatonga anao hisitraka ny fahaiza-manao n'Andriamanitra, manova toerananao, manova ny tantaram-piainanao, manova ny vanim-potoana misy eo amin'ny fiainanao. Matetika rehefa mitoro-teny dia fiteniko matetika ny hoe aza velolany fotoana eo ampanefenanao Andriamanitra, fa mba meo fotoana izy ampandrosoananao. Andriamanitra ne tia nova toerana anao e, tia marana ny vanim-potoam-pampahoriana lalovanao lava loatra io izy, tia marana zavatra be dia be amin'izay tontolo mbola tsy tanteraka ny fiainanao izy mba hitondrananao ny midingana tsara lavitra noho izay nisy anao teo aloha. Fa tsy ho amin'izany ny antony filazantsara. Ny antony filazantsara dia misy ifandraisany amin'ny kalitao na qualité anananao ara-piombonana aminy. Ny iray amintsika no mamaika an'Andriamanitra fa tsy hanova ny fiainantsika. Ny fiovam-piainana dia misy ifandraisany amin'ny fiovam-po ao amin'Andriamanitra sy ny tontolony. Ny faneketsika hijoro amin'ny sitrapony dia sarobidy lavitra amin'Andriamanitra no ny asarobidy ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika anova ny fiainantsika. Fantatsika tsara fa ny zavatra nitranga voalohany tao amin'ny tantaram-piainan'ny fiangonana dia ny seremonia faran'izay ngeza indrindra anehoana ny fahateram-baovao dia ny batisan'ny rano. Ary ny seremonia voalohany fantatry ny fiangonana tamin'ny fahaterahany dia io batisan'ny rano. Kanefa ny seremonia tena ra-panahy sady goavana tany amin'ny farany ny asa fanompoan'i Jesosy tamin'izy teto ambony tany dia tadidio fa ny communion na ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Aseho amin'ny endriky ny mofo sy ny kapoaka. Ny tiako lazaina amintsika dia zao, ny sosiny tsara indrindra dia tarafina amin'ny fiafarany zavatra rehetra. Ary hitantsika zany fa tamin'ny fiafarany fanompoan'i Jesosy tamin'izy manatanteraka ny asa famonjen'ny olombelona teto ambony tany. Rehefa nandray ny mofo sy ny kapoaka izy dia laza talohan'ny nahafatesany hoe tinitenako izay vakira ho anareo zao natao ho fahatsiarovana. Zany hoe nametraka mari-pahatsiarovana izy raha tsy hoeto fa hiakatra ho any amin'ray. Talohany ny aretany ny azo fijaliana dia nametraka mari-pahatsiarovana izy, ary zany mari-pahatsiarovana zany nataony farany amina seremonia tena ngeza be dia natao ho tsarovany mpianatra dia ny communion na ny fiombonana. Zao no ataovy izy ho fahatsiarovana. Jesosy zany dia nanome batisan'ny rano tena mpanombohana, fa rehefa ifarana ny ministerany teto tany dia ny isansaina na ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo na ny communion no namaranany azy. Hitantsika fa mivoatra trano ny fanambaran'Andriamanitra. Ny fanambarana momba batisa dia zakan'ny olona ihany. Ndesaka mba famonjena sy ny fahateram-baovao dia zakan'ny olona ihany. Fa rehefa tonga teo amin'ny révélation en communion dia be dehibe miemotra. Tadio ry havana fa misy dingana na degré hirosoana na dimension hirosoana
alalan'ny olona n'Andriamanitra bebe kokoa fa ny révélation faran'izay sarotra indrindra dia ny révélation momba ny communion. Ny révélation momba ny communion dia révélation manome ny fiangonana antoka ifakahitan'ny fiangonana mipapakatra amin'ny fotoana iverenany, anomanana antsika eo amin'ilay saison iovatsika toerana, miala eto an-tany fa ho ao aminy mandrakizay. Ary ho azavaiko reo endrika ny sehon'ny fandraisana sy le tandindony zany tao amin'ny testamenta taloha mandra-patonga ny fanehoana zany tao amin'i Jesosy Kristy androany maraina. Ny zavatra nataon'i Jesosy farany dia manandanja mihoatra lavitra noho izay zavatra nataony tamin'ny voalohany, satria ny tehiriziny Jesosy tamin'ny fotoana farany melohany nahafatesany sy ny ekarany ho any amin'ny ray ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mba fantatrareo ve fa rehefa nanomboka ny kitian'i Jesosy ny sujet na ny fahamarinana mahakasika momba ny hoe fandraisana, jerentsika eo ambokiny Jona toko fahaenina. Ambokiny Jona toko fahaenina dia hodingantsika vetivety izay teny zay. Jona toko fahaenina manomboka amin'ny 15:50 dia zao nataon'i Jesosy, alleloia, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za nangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny toetra ao amiko, ary zao kosa ao aminy. Ary tahaka nandrany ray velona, ary zao kosa velona ao amiray dia tahaka izany ihany koa zay mihinana no velona amiko. Zay mihinana no velona amiko. Ity ny mofo zay nidina avy tany an-danitra tsy tahaka ny razana zay mihinana nefa maty ihany, fa zay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zany teny zany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Koa maro tamin'ny mpianany noho ny nandre dia nanao hoe sarotra zany teny zany, iza ny maheno an'izany. Eny hoe arakaraky ny androsoantsika alalantsika ny fahamarinana miafina ao anatin'ny révélation ny communion dia manomboka angidy hitsofina ny olona. Zay no mahatonga an' Jesosy ny laza nampitondra teny amin'ny Paoly apôstôly izy ao ambokiny Timoty faharoa toko fahatelo manao hoe ary angidy hitsofina ny olona dia hitady mpampianatra ho azy hifanaraka amin'ny filany. Mila mitandrina ry havana ny fiangonana satria tadidio fa raha to ka ny filanao no mitondra anao sy mitarika anao ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia miandry teny avy eny amin'izay mpampianatra sy mpitoro teny ianao, teny mahafinaritra ny sofinao hifanaraka amin'ny filanao. Rehefa tonga le teny mpahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy nifanaraka tamin'le teny nandrasanao dia tafiditra ho isan'ny olona mangidihidy sofina ho azy ianao satria tsy le teny nandrasanao fa mpampianatra. Atsakany an-tanan'izay mandrehako, tsy teny nandrasanao fa mpampianatra, hitady mpampianatra izy ozy izy ampianatra azy zavatra mifanaraka amin'izay andrasan'ny filany. Mpianatra izy ianao ny tonga eto androany, fa raha mpianatra Jesosy ianao dia amaly tahaka amin'ny Petera. Rehefa niteny Jesosy be dia be ny tsy mahazaka an'le teny dia maro ny emotra, hotoizako le izy. Ary fantatry Jesosy ozy izy tao am-pony fa nymonomonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy, mana fotoana anareo nga zany, maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany teo aloha nareo. Ny fanahy mahavelona fa nofo tsy mahasoana inana inona. Ny teny zay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo zay tsy mino, fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany zay tsy mino sy izay amadika azy. Ary hoy izy, zany lazaiko tao aminareo fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ray azy zany. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany 5:40 no niemotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy taminy, 2:10 ianareo, dia hoy Jesosy taminy 2:10 ianareo koa va mba hiala, te hiala nareo. Dia Simona namaly hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ditanareo, be dia be niemotra fa tsy nahazaka ny révélation momba ny communion. Satria ny révélation momba ny communion dia révélation tsy eo amin'ny voan'ny olona sy ny fanakaran'ny saina maha olombelona
zaka ny sofina ny aino azy tahaka ny révélation hafa rehetra. Ny révélation batisa na ny fanambarana momba ny batisa tamin'ny fanombohana zaka ny olona. Révélation mahakasika momba ny famonjena apebaka ny olona anantona an'Andriamanitra zaka ny olona. Fa ny révélation communion tena sarotra ny manaiky azy satria maneho le fiombonana sy fanakekezan'i Kristy ara-piraisana amin'ny olona ao anaty. Aneho ny fiainan'i Kristy eto ambonin'ny tany. Dikan'izay arakaraky ny androson'le révélation no anehoana n'le teny mpantsina anomboana anao eo amin'ny nofo fa isehony fiainany amin'ny alalan'ny fisinao ao anaty communion. Io communion io dia ao anatiny io no mitoetra lay entim-panehoan'Andriamanitra ny mahazanany ianao. Tsy hoe ianao mahalala fa zanany, fa ianao asehony fiairan'Andriamanitra hoe mety aminy ianao satria tariny fanamasiny ianao. Dingana voalohany zay nandray azy dia nomeny roa tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ianao rehefa nandrainy Jesosy. Averiko indray fa nidingana faharoa fiaira aminao Andriamanitra, mirehareny aminao Andriamanitra, tena matoky aminao Andriamanitra satria zanaka tsy anala baraka azy fa ambany fitariany fanahany. Noho izany androany maraina ao anatiny ty fanambarany ty dia tiako isokatra ny masom-panahinao sy ny fonao androany amin'ny alalan'ny famelanao malalaka ny fanamasina izary zany fahamarinana zany ho antsika tsirairay avy androany. Jereo teto betsaka ny emotra fa ozy izy Petera koa nareo koa fa ozy Jesosy nareo 12 lahy koa hiala te hiala nga nareo mahavarina e. Tsy nanampitamby endry zareo Jesosy mijanona moa fa elany ny rahantsika fa ozy Jesosy nareo koa nga te hiala. Dia ozy izy Petera hoaiza moa zay e, zay ne mahatsapy e, fa ao aminao le tena teny velona sady teny fiainana. Dia tadio fa arakaraky ny androsony vanim-potoana dia tadio tsy hoe hitombo ny olona azaka n'le teny fahamarinana fa mevitsy ny olona azaka ny teny fahamarinana satria maro reo mpampianatra mitsangana amin'izao andro farany zao amaly ny olona araka ny filantsy izy fiatraikany eo amin'ny fiainam-panahiny. Atsangany ny tananao raha azonao tsara ny zavatra tiako zaraina ka le izy tsy any amin'ny mpampianatra ny olana fa any amin'ny teny zaraina mifanaraka amin'le zavatra sain'i Jesosy zaraina ve ny zavatra zaraintsika ao anatin'ny communion ry havana dia manondro ny lanjan'ny fisian'i Kristy ao anaty mihoatra ny tenin'Andriamanitra no zay mpanompo ampiasain'i Kristy hitondra ny teniny. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao anatinareo. Zavatra nataon'i Jesosy farany manandanja mihoatra satria nitehiriziny ny alohan'ny fotoana anatanterany famonjena tamin'ny nanolorany tenany teo amin'ny azy fijaliana sy ny nahafatesany ny communion. Ary jereo fa nifandraisana dia efa nasehoan'i Jesosy mialoha tamin'ny fotoana nanatanterany Jesosy ny ministerany dia aoka ho toy ny zandry ary zay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Lioka 22 le izy 9:4-9:7. Fa izy amono lehibe zay mipetraka mihinana va sa zay manompo? Tsy zay mipetraka mihinana va fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no maharitra manaraka tamin'ny fakapanahy niantra tamiko. Koa izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka nanendreny raiko aho. Mba hihinana sy sotro eo amin'ny latabatra ny fanjakako ianareo sady hipetraka eo ambony seza fiandrana hitsara ny fifoko-pirenen'i Israely 12. Dia jereo ny zavatra nisy mandra-patonga ny 9:7. Jesosy ny teny tamin'ny mpianany, nisy fotoana izy ny teny tamin'ny mpianany. Raintsika Matthieu 4:9 azafady fa io no tena manambara azy bebe kokoa. Matthieu 4:9 ny andininy fa 9:4-9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola ninana izy dia nandray ny mofo Jesosy ka no ny efa nisotro izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra. Ary hoy izy raiso any ity ny tenako. Ary nandray ny kapoaka izy ka no ny efa nisotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka.
ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao eno amin'izay hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony a mandra-piavy ny andro iarako misotro zany vaovao aminareo any amin'ny fanjakany ndraiky io tena io eo amin'ny andininy fa 7 lazaiko aminareo fa hatramin'izao ozy izy tamin'ny fotoana nanaovana an'izy dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony a mandra-piavy ny andro iarako misotro zany vaovao aminareo any amin'ny fanjakany ndraiky midika eno amin'izay le fahamarinana inona le révélation tiany Jesosy ho tenenina teteny Jesosy hoe ny fandraisana na communion dia manafaingana ny ampitatsika amin'ny vanim-potoana ara-panahy vanim-potoana ara-panahy eto zao nisy saison ozy Jesosy mandray miaraka aminareo androany fa ny fotoana andraisako ny fanasan'ny tompo ny fanasako anareo ilay latabatra amiko dia tsy sotro iaraka mandra-pahatonga ny fotoana zay iarako aminareo misotro ndray eo amin'ny latabatry ndraiky zany hoe ataony Jesosy ho fahatsiarovana ny fandraisana fahatsiarovana iarahantsika miombona aminy anomanany atsika ho ao aminy misy olona voatavy androany Jesosy mamarana ny saison sy ny vanim-potoam-panimpony teto tany fa hiampita ho any amin'ny vanim-potoana hidirany sy hiverenany ao amin'ny fanjakany ray erahany misotro amin'ny mpianany amin'ny fotoana atongavany mpianany ho ao amin'izany fanjakany zany manambara fanomboana saison na vanim-potoana ara-panahy vaovao Jesosy zay le fahatsiarovana hoentiny fanambarana omeny latabatra sy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ny teny Jesosy hoe amarana saison eo amin'le passage-ny fandalovany fotoana nandraisana niaraka tamin'ny mpianatra hiampitana ho amina saison anankiray ao amin'ny fanjakany ndraiko atsangany an-tanan'izay mandeha omeko aloko tsika momba an'io fandraisana io ao amin'ny testamenta taloha ny fiainana sy tantaram-piainan'ny Abraham jereo ny Genesis 4:7 ao amin'ny Genesis 4:7 manomboka amin'ny 9:12 ka hatramin'ny 9:9 dia misy tantaram-piainan'ny Abraham ao ary nababo ny zanadralany Abraham koa reo mpanjaka anankefatra zany a zay nanafika ny tany Sodoma sy Gomora dia Lota ambanin'ny fananany dia lasa nandeha fa nonona tao Sodoma koa Lota ary tonga ny anankiray zay efa nandositra ka nambara tamin'ny Abraham Hebreo zay nonona teo ankazo tery bitan'ny Mamre Amorita raha lany Eskola sy Anera fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abraham ary raha nare Abraham fa lasa kobabo ny raha lany dia nitondra ny ompikely ny 700 izy zay efa nahay ny ady ka nanentsika hatrany-dana zany hoe 700 zany no isan'ny olona niaraka tamin'ny Abrahama andeha nafika dia nitsitokotoko amiely azy no ny alina izy sy ny andevilahany dia namiely azy izy ka nanentsika azy Tranoba zay ho avaratry Damaskosy dia hitatsika amin'izay ny zavatra mitranga ary nampody ny fananandrehetra izy ary loatra raha lahany sy ny fananany dia nampidiny koa mban'ny vehivavy sy ny vahoaka teo dingantsika amin'ny 9:10 dia nivoaka amin'ny mpanjakany Sodoma hitsenan'ny Abrahama teo Andohasa save loasan'ny mpanjaka zany ary rehefa miverina izy dia avy nandresany Kedorlaomer sy ireo mpanjaka nomba azy ary Melkizedeka mpanjakany Salema mivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahin'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra zay efa nanoditra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra eto zao nivoaka Melkizedeka le mpisoron'Andriamanitra avo indrindra dia nitondra mofo dia nitondra divay tandindon'ny fandraisana dia zao ny zavatra nitranga babony Abrahama rehefa avy nitafiny ireo firenena ankefatra sy mpanjaka efatra ireo azonao veriko ave fa olona 300 no nandresy firenena efatra ary ny tenin'Andriamanitra no nilaza fa nandresy reny Abrahama dia no afahany koa Lota ary rehefa miverina avy tany amin'ny tany niady Abrahama dia niona tamin'ny Melkizedeka ary ny zavatra nitranga dia nanomeny Abrahama mofo sy divay Melkizedeka io no endriky ny tenan'i Kristy sy ny rany sary ny fandraisana sy fiombonana amin'i Jesosy sary ny fandraisana sy fiombonana amin'i Jesosy mariko
fa rehefa vita ny nandraisany Abrahama ny mofo sy ny kapoaka, zany hoe miseho amin'ny endriky ny latabatra tandindo ny zavatra ho avy, dia enoy fa niova ny saison, niova saison i Abrahama, niova vanim-potoana izy. Asehoko anareo le fahamarinana, taiza izy le niova vanim-potoana. Vita ny fandraisana mofo sy divay, nitsahatra teo niady ny Abrahama. Tsisy fotoany Abrahama niady ho an'ny tenany ntsony rehefa vita ny communion. Raha tena impeccable na mety ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao anaty communion, raha tena mety tsara ny communion, zay no mahatonga ny révélation communion ho révélation faratapony indrindra ao anatin'ny ministera sy ny fanompona rehetra, satria ao no antoka ahitanao ny mpapakatra anova ny saison anao teto ambonin'ny tany, hiala ny fampahoriana wow amin'i Jesosy mandrakizay araka aminy amin'ny latabatra, hiara hisotro aminy ny ranom-boaloboka. Alleluia. Ao ihany koa le saison amarana an'Andriamanitra ny adinao, fa andraisany ny adinao ho adiny. Jereo, i Abrahama tsy maintsy nitondra olona 300 aloha dia nandresy firenena 4. Rehefa resy le firenena 4, nandalo ny passage ny fandraisana koa izy teo amin'ny latabatry ny mofo sy ranom-boaloboka tahaka anao androany maraina. Rehefa mifarana le fandraisana, ny farana treo niady ny Abrahama, mandra-pahafaty ny Abrahama tsy niady ho an'ny tenany intsony, fa Andriamanitra niady ny raha resy lahatra anao dia hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Miova vanim-potoana, averena hoe miova vanim-potoana ao anaty communion. Ahoana moa no asaiko milaza an'izany fahamarinana izany. Vita ny fandraisany mofo sy divay, dia nitsahatra treo niady ny Abrahama, tsy niady nitsony izy, satria tapita le saison ny sasarany Abrahama, hiady ho an'ny tenany amin'izay zavatra rehetra atreny, fa nanomboka ny sitraka izy ny fanampiny fanahy masina, niadiny. Jereo ane, tamin'ny fotoana nakany Abimeleka ny vadiny Sara, dia tsy nila niady nanafika ny Abimeleka izy, fa Andriamanitra niady ny ara-panahy. Genesis 20. Genesis 20. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Dia nifindranela teo i Abrahama nakany amin'ny tany atsimoka nitoetra teo anelanelan'ny Kadesy Sora ary nivahiny tao Gerara izy. Ary ny filazany Abrahama ny Sara vadiny anabaviko izy, dia naniraka Abimeleka mpanjakany Gerara ka napaka ny Sara. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo noho ny alina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoy izy, Tompo ho vononao koa va zay firenena marina. Tsy raha lehilahy va no nilaza tamiko hoe nabaviko izy, ary raha vehivavy koa nanao hoe nadako izy, koa tamin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany. Ary Andriamanitra tamin'ny nofo, eny ary fantatrany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany, ary za kosa dia niaro anao mba tsy hanoto amiko, koa izany no tsy namelako anao hanendry azy. Ary ankehitriny avereno ny vadin-dra lehilahy fa mpaminany izy ka hifonao anao, dia ho velona ianao, fa raha tsy averinao izy, ao ko fantatra fa ho faty tokoa ianao, dia ianao mban'izay rehetra mety ho anao. Tsy niady ho an'ny tenany ntsony Abrahama, fa Andriamanitra niady teo amin'ny toerany Abrahama, ho antombona amin'ny Abrahama sy ny tokantranony. Zareo mihitsy fa tsy nitovy ny zava-misy talohan'ny communion, tamin'ny fandraisana ny mofo sy ny divay teo amin'ny tantaram-piainan'ny Abrahama sy ny taorinany, zany hoe nisy avant et après mazava tsara. Misy ny zavatra nitranga teo aloha sy teo aorina mazava tsara. Taloha i Abrahama mila niady, nampiasa sandry, nianaka tamin'ny maramila 300 vao nandresy, fa taorin'ny fandraisana niova ny saison, nitsahatra sady niadiny, fa Andriamanitra niadiny. Mino fa mifanekenao ijoro ao anaty communion tsara, Andriamanitra koa ijoro niadinao amin'ny anaran'i Jesosy. Manjary nahita fandresena tsy niady zany Abrahama, nanomboka niditra tao anaty vanim-potoana hafa kely Abrahama, tsy ino zany fa mifandresena avy amin'ny fanahy masina,
satria Andriamanitra lasa niadiny Abrahama tamin'ny alalany fidiran'Andriamanitra tsehatra nanelanela natao anaty nofy, zany hoe olona matory any am-pandriana no mitsahatra nahazo ataky avy amin'Andriamanitra tao amin'ny rêve, tao amin'ny nofy hoe avitsory ny vadiny Abrahama. Mba azonao ve zany misy tsy ny zavatra rehetra ny vitanao ao amin'ny tontolon'ny fisaintsainanao fa mila miditra ianao ao anaty communion mba ahafahan'Andriamanitra miadinao. Hitanareo misy dingana sy level itondran'Andriamanitra na ny fiangonana azy. Tsy tian'Andriamanitra tsika hisasatra ao anaty ezaka anao zavatra mpitodika an'Andriamanitra fa manaiky antsafidy ho tarimy fanahy iorina ao anaty communion mba hatonga atsika hisitraka ny fandresen'Andriamanitra mampandresy atsika ao anaty ady. Atsakany an-tanan'izay mandrea ahoana ny fisehoany zany averiko indray PDB mametra-panontaniana zao maly zao nisy fanontaniana mipetraka tamin'le émission maly hoe pasteur ahoana le hoe fa tsy misy tsy mahafoy vady, tsy mahafoy zanaka, tsy mahafoy ray aman-dreny, tsy mahafoy zao rehetra zao noho ny amiko ka tsy andray avy zato hoe amin'izao fiainana zao ary amin'ny fiainana ho avokoa. Ka anao milaza hoe tsisy ninona nataon'ny olona fa tsy avy amin'ny olona naitra an'Andriamanitra zany. Tsy taitra avy Andriamanitra raha nanao an'le avy zato eny ho an'ny nafoy ankonana dia zay Andriamanitra vao nanonitra avy zato eny. Tsisy ifandraisany ihany ve zany ny ataon'ny olona anetsika an'Andriamanitra anao zavatra. Sotra ny valiteny io fahafoizana le izy zany fahafoizana zany toepo le fahafoizana mahafoy vady zanaka ray aman-dreny mahafoy vola mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amiko. Ny fahafoizana tsy hoe ianao manao zavatra ho an'Andriamanitra fa toepo tsy manome lanja ny zavatra atao manolona ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny zavatra nataony. Fahafoizana l'izy fa tsy fanomezana. Tsy mahareteka amin'Andriamanitra. Ndiky eno tsara ndiky Andriamanitra tia hitatsika tanteraka ao amin'ny communion aminy. Zay natonga azy laza raha miaino sy makatoy ianao dia ihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Ny vokatsoa amin'ny tany tsy omen'Andriamanitra ny olony zay tsy miaino sy makatoy azy. Sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy no andovany tany. Ny fandovana ny tany tsy nomen'Andriamanitra ho an'ny olona tsy manaiky hiaina fahalemem-panahy. Miverina ao anaty communion miaina ny fruit de l'esprit na vokatry ny fanahy. Rehefa tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra miditra tsehatra mibaiko ny tany hitera-pokatsoanao. Zay no mahatonga ny fijoroanao takin'Andriamanitra ara-piombonana aminy ho ambony sy mihoatra lavitra no ny fanerenao ao ambavaka azy amaly anao ao anaty toe-po tsy miova sy tsy tanteraka. Eritrereto ny tantaram-piainan'i Abrahama, lehilahy sasatra vao nahita fandresena fatahorinany communion atao amin'izao fahatserovana. Rehefa tsara amin'izay le communion lasa tsy ny sasatra trony fa Andriamanitra niadiny. Teteny aminao androany nanjary nahita fandresena tsy miady zany Abrahama, manomboka miditra tao anaty vanim-potoany Abrahama dia tsy inona fa mifandreseny tao amin'ny fanahy. Ho anao ihany koa tenan Jesosy Kristy mikorina atao amintsika ny rahan Jesosy sarobidy amin'ny ho tompo ny fisinao eto ambonin'ny tany. Androany aty anaitranao manana communion amin'Andriamanitra ianao. Tononoko ny fikatona ny vanim-potoana amin'ny fampahoriana fa sokafana ny fidiranao amin'ny vanim-potoana isitranao ny fanapiny ampandresy anao amin'ny lafi-piainanao ray manontolo fa meteza ho tarimy fanahy fotsiny meteza iombona aminy. Raha ianao zay olony zay tetika ianao hitiatanina mafy be ho an Jesosy. Tena fiampitana ao amin'ny vanim-potoana hafa mihitsy vaovao ny fahatserovana ao amin'ny communion apetraky ny tenin'Andriamanitra. Ijery olona anankiray indray tsika tandindo ny communion Josefa tao Aponja
Genesisy toko faefapolo ny andiny ny fahadimy. Nisy olona voatavy androany amin'ny teny eo. Genesisy toko faefapolo ny andiny ny fahadimy. Ary nanonofo izy roalahy indray alina dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofo mpanjaka ny Egipta izay nifatotra tao amin'ny tranomaizina ka samy nanana ny nofony ary ny heviny. Sy tany amin'ny toerana mahafinaritra fa ny amponja ilay mpanao mofo sy ilay mpitondra kapoaka. Ny communion tsy hoe miasa rehefa mahafinaritra ny condition. Tsy hoe ilaina ny communion rehefa mety ny zavatra rehetra fa na ny amin'ny toerana tsy mety. Ahoana misehoan'le izy? Ny fandraisana fanasan'ny tompo na sansanina dia maneho famaranana vanim-potoana anankiray ampiditra antsika